Asan'ny apôstôly toko faha 7:10. Paoly tany Efesosy. Asan'ny apôstôly toko faha 7:10 ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly: ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo: ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nandray izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho 12 no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana, dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imason'ny olona maro, dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana, dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany Tirano. Ary naharitra 2 taona angarangidiny izany, ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonona tany Azia, na Jiosy na Jentilisa. Fahagagana lehibe maro tany Efesosy. Asan'ny apôstôly toko faha 7:10 ny andininy 12 hatramin'ny 12. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiarina kanto teny aminy no nentina hatao amin'ny marary, dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosy sasany mpiriorio mamoaka fanahy ratsy, izay niniana nonona ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambonin'ny manana fanahy ratsy, ka nanao hoe: mampianina anareo amin'ny Jesosy izay torian'i Paoly aho. Ari nisy 7 rahalahy, zanak' Skeva, Jiosy, lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe: fantatro Jesosy, ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo, ary nahery ka naharesy azy ireo lahy, dia nandositra niala tamin'izany trano izany izy ireo, sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny Jiosy sy ny Jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany. Dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatontaly ny tokombidiny, dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Fatratra toy izany no fandroso ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa tao am-pony handeha hamaky an'i Makedonia sy Akaia aloha, vao hankany Jerosalema, ka nanao hoe: rehefa tonga any aho, dia tsy maintsy hahita any Roma koa. Ary nireo lahy tamin'izay nanompo azy, dia Timoty sy Erasto no nirahiny nankany Makedonia, fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa. Tabataba tao Efesosy. Asan'ny apôstôly toko faha 7:10 ny andininy 17 hatramin'ny 1:20. Ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'izany fampianarana izany. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefy volafotsy, izay nanao sary ny tempolin'ny Diana tamin'ny volafotsy, dia nampahazo harena be ny mpanefy. Ireny mba amin'ny mpanao zavatra hafa koa toy izany, dia nantsoiny hiangona ka nilazany hoe: tompoky lahy,
fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazontsika harena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany, fa saika manerana ny Azia rehetra, dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy manao hoe tsy Andriamanitra izay zavatra natao tanana. Ka dia tsy izao raharantsika izao ihany no ahina hatao ho zava-poana, fa ny tempolin'ny Diana, Andriamanibavy lehibe, dia hatao tsinitsinina koa aza, ka ho afa-boninahitra ilay ivavahany Azia rehetra sy izao tontolo izao. Ary rehefa nandray izany izy ireo, dia tezitra loatra ka niantso hoe lehibe Diana ny Efesianina, ary nanerana ny tanàna ny tabataba. Ary rehefa nisarika ny Gaio sy Aristarko lehilahy Makedoniana niara-dita amin'ny Paoly izy, dia niraisaina ny riotra ho an-trano filalaovana. Ary raha te hiditra ho any amin'ny olona Paoly, dia tsy navelan'ny mpianatra. Ary ny lehibe sasany tany Azia, izay sakaizany, dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sahy hiditra ao an-trano filalaovana. Ary ny sasany niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa, dia niorikorika ny olona vory, koa ny ankamaroany tsy nahalala izay antony niangonany teo. Ary nisy nisarika ny Aleksandro avy teo amin'ny vahoaka, fa ny jiosy nanesika azy handroso. Ary Aleksandro nanofa tanana fa tahandahateny hiala tsiny tamin'ny olona. Fa rehefa fantatry ny olona fa jiosy izy, dia niredina niantso tokony ho ora roa izy rehetra hoe lehibe Diana ny Efesianina. Ari ny mpitahiry ny didy dia nampangina ny olona ka nanao hoe ry lehilahy Efesianina, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesianina no mpitahiry any Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jopitera? Ary satria tsy azo toerina izany, dia tokony hangina ianareo ka tsy hanao na inona ankamehana. Fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo, izay tsy nandroba tempoly, na ny teny ratsy ny andriamanitsika. Koa raha manao teny hifamaliana amin'ny olona dia mety roso ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy, fa misy ihany ny andro fitsarana, ary eo ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo, dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Fa andrao hampangainy sika noho ny tabataba tsy misy antony izay niseho androany, ka tsy hita izay hilazantsika izao fampitairana izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nampirava ny olona vory teo. Vadinau